Hatrany hatrany de ny mitondra ny teny fiarabana ho anao zay mpanaraka ity fandarina zany malaza ity, ny mpanolotra izany miaraka amin'ireo mpiara-miasa marobe. Efa iarahana hita, iarahana lala ny zavatra nitranga, ny etraketraka, ny sotasota ary ny filamban'ny ara-pôlitika natao tamin'ny antoko tiako Madagasikara indray tamin'ny sabotsy teo. Saika ho isan-kerinandro, saika isan-tababolona, saika isam-bolana dia miseho hatrany izany. Ary rehefa dinihana de ny amina hoe tsy fahazakana ny antoko tiako Madagasikara tarihany Andriamatoa Marc Ravalomanana izao fihetsika rehetra izao. Izany no mahafitina ny zava-misy eto Madagasikara. Satria manko na amina toerana mihidy fananan'olona manokana, na amina toerana akalamanjana zay hangatahan-dalana amin'ny fitondram-panjakana, na amina toerana zay mifefy na tranon'olona manokana indray koa, akoatrana hoe mihidy azy fa fananan'olona manokana trano hofaina, dia voarara hatrany ny antoko tiako Madagasikara tsy hanao fanehoan-kevitra na ihany koa tsy hankalaza zay fiarabana tratry ny taona izay, na ihany koa fanentanana ny fidy sy ny olom-pirenena ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny lalàna anefa zay ambarantsika hatrany loi 2011/012 no miresaka izany ao amin'ny andininy fahaenina amby roapolo fa tena andraikitry ny antoko politika ny manao fanentanana mpikambana ho aminy, manao fanofanana mpikambana ho aminy, ary miresaka ny fiainam-bahoaka sy ny fiainana ara-pôlitika, ary mampandray anjara sy manao ihany koa fampahafantarana ny fiainana firenena amin'ny ankapobeny. Nampiatra ny lalam-panorenana, nampiatra ny lalàna amin'ny fiainan'ny antoko politika, ary nandray ny torimarika ny seny handray anjara ao anatin'izany fanentanana izany ny antoko tiako Madagasikara ny tarihan'ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana, kanefa voahelingelina avy hatrany. Ireny anefa na de misy zay fanelingelenina izay dia mitarika fahasorenana eo amin'ireo vahoaka tsotra, satria efa tsy rariny aika hoy ny vahoaka, ary efa be loatra ity fanelingelenina, ary efa mihoatra ny fefy ny zavatra ataon'ilay mpitondra fanjakana. Tsy ny fahantrana, tsy ny fiakaran'ny vidim-piainana, tsy ny tsy fandriam-pahalemana eto-seroa, tsy ny fivoahana tsokosoko ho an'ny harena sy ny olona eto Madagasikara, ary tsy ireo hoe tsy fahaiza-mitantana no isaraina ny fitondram-panjakana, fa ny antoko politika zay manao ny fanentanana ara-pôlitika sy manao ny andraikitra manoloana ny olom-pirenena, izay indray no lasa manahirana sy hiasany ny fitondram-panjakana loha amin'izao fotoana izao. Ao ambadik'ireny baiko samy hafa ireny de misy tompon'andraikitra ara-pôlitika, misy tompon'andraikitra ara-miaramila zay heverina fa mibaiko ireny mpitandro ny filaminana ireny. Miafina ao ambadiky ny taratasy hoe tsy nahazoana lalana, na miafina ao ambadiky ny hoe tsy fantatra mazava na ny adresy hanatanterahana izany, sy miafina ao ambadiky ny hoe tsisy fampahafantarana de te hanivon'ny tompon'andraiki-panjakana ireo fanakana samy hafa ireo. De zay ny antsika ilazana ny amin'ny hoe efa tsy rariny ary tsy mitombina intsony izany endrika rehetrarehetra fanakanana ny antoko tiako Madagasikara izany. Saingy nitranga tamin'ny sabotsy iny dia azo lazaina fa namelona ny firaisan-kinina ny mpikambana ao anatin'izany antoko izany. Iny tamin'ny sabotsy iny dia nanehoany ireo tompon'andraikitra rehetra miainga avy amin'ny tompon'andraikitra ara-pôlitika sy ny parlementaire ao anatin'izany antoko izany, hatramin'ireo olom-befody be ny tanàna mpanolo-tsaina fa hijoro ary tsy hilefitra intsony ny antoko tiako Madagasikara, ary nanaporofo izany ny famakian'izy ireo barazy ary ny fijeroan'izy ireo amina andraikitra maha olom-bofidy azy ireo sy hoe tompon'andraikitra politika ao anatin'izany antoko izany. Fahafambaraka ho an'ny fitondram-panjakana reny, satria vao tsy ela akory zay ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny solomam-bahoaka no nidina an-dalambe nitondra vahoaka zay nitazany ny teny evo ny prefectura izany fidina an-dalambe izany. Izany raha vao mainka aneo pampana, satria nakatona hatramin'ny zapa teny Andoran'ny Fositeny, ary tsy vitan'izay nampanantenaina zavatra ny vahoaka hoy ny solomam-bahoaka Alain Ratsimazafy zay voafidy tao amin'ny distrikta Antsimondrano, kanefa tsisy an'izany akory. Ny zavatra ny andeha nidinana amin'io nitondrana amin'ny vahoaka zay voahelingelina famovoizana, voahelingelina fianaram-pianatra, ny asa mandraraha ny olona andavanandro, dia zavatra tsy lehibe akory, satria dia fitokanana EPP ary fametrahana vato fototra na kianja. Ity de tena fanentanana ny olom-pirenena, satria zava-dehibe zany andraikitra ho ao anatin'ny lisitry mifidy, ary hamita ny zo sy adidy amin'ny fifidianana ho avy izany. Ary tsy olon'olom-poana fa olona manana andraikitra voatondro ny lalàna maha filoham-pirenena teo aloha azy, mahalehibe ny mpanohatra azy ary maha filoha nantoko azy,
ary indrindra maha-olom-pirenena azy ihany koa Andriamatoa Marc-Ravalomanina vohitsakitsaka zany. Vohitsakitsaka ihany koa ny asan'ny antokotiko Madagasikara zay manao ny adidy aman'andraikitra tandrifiny lalàna azy, ary vohitsakitsaka ihany koa le zony ny olom-pirenena rehetra tokony hahazo vaovao sy hoentanina zay andraikitra ho isika nomeny lalàna ary apirisiany lalàna ho ataon'ny mpanao politika sy ny olom-pirenena tandrify izany. Raha antsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy ireo zava-nitranga teny tao sy teny, ny fiandohany tena ny adevitra sy ny diabe ny arahana tamin'ny filoha Marc-Ravalomanina zay nitakiany vaoaka ny tosy rehefa nahita an'izany trangan-javatra tsy mety izany amin'ny hoe tsy maintsy mijanona miresaka aminay ary izay hitafa mivatana amin'ny dada Ravalomanina. Raha tsika avetrany sary nisy situation tamin'ny Fakomaly Samaly teny Andorany fotsy solombavam-bahoaka oatra ihany no mitarika olona tsisy taratasy na iray ary nietsika ve nareo mpitandro ny filaminana satria okalizy zany mba tsisy mizana amitsindrinila fa ao anaty tanytandalantsika ary zay apetraka foana ihany hoe zay nge nanao fangatany tao anatin'ny ora sy fotoana zay tokony nanaovana an'izany. Mikasika an'ilay andoharany fotsy teny ny tenako fa teo ny filoham-pirenena tamin'ny diabe iny za solombavam-bahoaka perinasa vahoakako reo ny solombavam-bahoaka IRD no mitondra olona nanomboka niala teo amin'ny pharmacie Andorany fotsy tery amin'ny Braon commune Andorany fotsy tsofoka amin'iny faritra mahabo rehetrarehetra iny nahazo alalana ve izy fa tiako antanina ihany le valiteninao teo satria ianao teny mihitsy dia ambarao amiko raha manana zay zavatra zay inona mahasamihafa anay roa lahy raha samy solombavam-bahoaka fa ny any le valiteninao mihitsy tiako antanina mahakasika an'izay hoe ambony lalàna ve ny filoha-pirenena rehefa ny filoha-pirenena ve zany no miteny an'izay dia tsisy digantsony lalàna tsy miteny tsony ve fa manatateraka fotsiny nareo fa ny filoha-pirenena ve natao hoe lalàna eto ka rehefa mijoro eo izy dia mety le zavatra atao rehetra ohatra ny andro raha tsy vahiny mitondra olona anakeny avoloha reo nanino ianao nitazapotsy no maly nohony ianao no androany no sahy teny amiko fa ravaina ny anay eto sa misy autorisation hitanao maly mazava tsara mihitsy mitsavatra efa nitranga tena magreo be rivo mitsangana teny talata-maty mitanga eto inona daholo ny dika vary etraneto zao inona ny danger ateraky ny zavatra ataonay clôture io ny tokony ataonareo dia iambina ny ivelany ao fotsiny fa tsy satana ny olona tsisy zato inona ny setika nataony tiako Madagasikara ka nitarika korotana apetraka zay fanontania zay ninona anao naveny io ninona resahanareo filamban'ny ara-politika zao enao zany ny solontenety président Marc-Ravalomanina manana statut ana chef d'état chef de l'opposition chef de parti zay ny eto tsy voararanareo amin'izany mihitsy zay ny article constitution miresaka libre de circuler liberté d'expression, liberté de presse, liberté de réunion. Bakoe zahoana zany député de Madagascar no représente Makati zay de fabresa zay mianava ny fampirenena ty miarahaba amin'ny titoeran-tenareo fa tsy anao zay zay tsy mety io tsy mety io zay tsy miaraka zay zay fotsiny tapaka
Efa nasehon'ireo mpitandron'ny filaminana antsika ny fampirorony. Efa nasehon'ny fitondram-panjakana ny fangalaram-bato. Fa itsika dia teo foana ihany. Ary amafisitsika ny firaisan-kina manomboka eto, ary tsy maintsy tonga ny filoham-pirenena ny filoha Marc Ravalomanana. Mila mijoro say itsika handresy an'ireo fampirorona sy fampitahorana ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Azakivy amin'ny zavatra tahaka ireny, tsy makaiza ireo. Ary tsika tsy maintsy tafiditra, dia tsy maintsy mandresy tsika, dia manana finoana fa andamosin'ny filoha Marc Ravalomanana daholo tsika rehefa teo ka ny fifidianana, dia mba hinoa tsara ny mpitandron'ny filaminana fa premier tour dia vita.
Manaprofo zavatra maro ireny hoe makaiza ny fironana, makaiza ny fitiavan'ny vahoaka ary makaiza izao rivotra misy izao. Mbola ho sahany elingelina am'izay toy ny hetsika ataon'ny antokotiko Madagasikara ve ny fitondram-panjakana sa mba ho tonga saina ka hilefitra am'izay? Ary ireo mpanolontsaina ara-politika zay manolontsaina am'izao fanakanana ny antokotiko Madagasikara zao ho atao fitaovana politika hampandemena ny TIM na hampandemena ny Filomarka Ravalomanana, mbola isahany odikevitra ihany ve ao anatin' io lapa io hoe izany no ataovy, izoany no atao. Na tiana na tsy tiana dia lasa zezika hitiavan'ny olona ny TIM, hitiavan'ireo rehetra izay leo mankala ary tofoka tanteraka am'izao fitondrana izao ireny fihetsika atao amin'ny antokotiko Madagasikara taria amin'ny Front National ireny. Toy izy indray manaraka ho an'ireo mieritreritra fa ny fanakanana, ny fanelingelenina ny zava-dehibe. Lasa fanjakana tsisy asa, fanjakana mandany ny heriny sy ny androny amin'ny fanenjehana ny Filomarka Ravalomanana sy ny TIM no misy eto amin'izao fotoana izao. Kanefa raha oharina amin'ny zava-misy iainana ny vahoaka malagasy, ny fahantrana, ny tsy fandriampahalemana, indrindra ny resaka kolikoly sy ireo fanondranany zavatra marobe mivoaka sy miditra eto Madagasikara, de hoy isika tena maro asa ny fanjakana, saingy manakely ny asany izy amin'izay hoe fanenjehana ny antoko TIM zay. Fa mandrovotse io fanjakana io ary vava maty an-drano, tapidalakale aniery dia ny ampiasa amin'ny fahefana amikerisisa mba hisakanana ny hafa tsy voatra sy tsy ahomby. Mahafantatra ny zava-misy anefa mivoaka malagasy ary efa malala amin'ny fironana ameny lakile any amin'ny Marka Ravalomanana. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tokola, makatela tokovavy.